fa miarabantsika rehetrarehetra dia tonga soa indray eto amin'ny pejy tsetsatsiaritra faharoa efa be dia be moa zany tsetsatsiaritra fa ty tena tsetsatsiaritra tena tsiaritra ary tsy tanako intsony a ka zay ny anton'izao zavatra zaraiko an'io izao resaka somary développement personnel le izy dia efa manafatra sady a fa somary teny vary amin'anana le izy satria misy zavatra sasany a tiako ampitaina koa zany le izy ho an'ny mpanaraka ana zay tsy mahazo teny gasy a dia ao anatin'izay koa hoe misy zavatra sasany a tsy haiko mandika azy amin'ny teny malagasy ka mety ho vary amin'anana le izy ka ny zavatra tiako ampahafantarana anareo voalohany zany a ry mpanaraka ajaina ny pejika ranapsa dia izao anatina fikambanana iray atao hoe fikambanan'ny olona rodana sy ratsy tarehy eto Madagasikara. Ka izao no filoha lefitra le filoha moa zany tsy afaka ho teneniko hoe izy alizy fa zao fotsiny no filoha lefitra le izy ka zao zareo somary miafikafina tsy dia fantatry ny vahoaka rehetra fa ny tena fantarina anazy io a dia izahaireo a ilay mpanao commentaire amin'ny Facebook matetika izahaireo a le mpiteniteny foana hoe ratsy na amin'izany sipy zany ratsy na amin'izany bandy zany kaiza tapikandrina le kaiza molotra re vao mahita molotra ao dia ohatry ny tavikena be laperana amin'ny henan-kisoa reny hay be orina be koa izy zany hay zany sofiny e hay mahi kay matavy be loatra ka zay ny afantarina anareo somosomo ho fotsy rehefa mbola maro izy ireo a fa na izy zany azy aloha misaotra anareo kosa zay miteny hoe ratsy sy netsetsetsetra satria raha tsisy anareo a dia tsy fantatrao hoe ratsy zahay tsy tafiditra tao fikambanan'ny olona rodana eto Madagasikara satria aty an-tranonay a lafo be fitaratra dia tsy afaka mijery fitaratra zahay tany any tena endrika any tena maro dia zay kosa aloha tena isaorany anareo raha ny tena maro satria tiako marina kely fotsiny a ry mpanaraka ajaina ny pejy a dia reo olona zay lazaintsika matetika fa hoe BG na manjo zany hoe reo bogosy reo tsara tarehy reo lafatra reny a dia matetika tsy mba mpanao an'ireny dinio kely ane satria hitanareo amin'ny fiainana dia matetika ny tsy milay foana no miseho milay a fa ny milay tonga dia hiteny foana hoe milay raha tsy resaka milay ara-batana ihany tiako tenenina fa eo koa na milay amin'ny fiainana andavanandro matetika mpana ratsy anao a sy mpanakihana fahatany anao a dia reo olona tsy navita ny atsasaka ny vitanao akory na tsy navita ny inina akory tamin'ny fiainany dinio ane zany e dia matetika reo rodana foana raha ngamba bekiana an'ireo olona rodana sa ve hoe mifankafantatra ngamba rodana samy rodana ngambany dia ry zareo samy bogosy sy ripanja koa mifankafantatra hoe ty manja dia aloha tsy nananana tsy adino koa ao anatin'izany a le zavatra ohatran'izao tena tsangano ny tanana ho anareo izay mbola tsy tratran'ny rehetra teny rehetra au moins ray amin'ny rehetra efa samy tratran'izay daholo le misy an'le hoe voalohany aloha hay nengezaka indry izany lasa bebe takolaka fa ola ina loatra no hohanina faharoa hay niena be indry izany ki lasa nahikely lasa tao lakasaka kely fa ahoana nga dia tsy mihinan-kany ngamba tsy zaly be mihitsy ao tokantranao fahatelo mbola tsy manatsipy indry fa raha vina ihany mba atao raraha e so dia mba taraiky loatra ane zay koa efa mba miandriandry mba te hanao fety manarak'izay efa manana sipa amin'izay ndre efa mitaritarika loatra fa aloha mba miditra amin'le tokantrano amin'izay vehivavy koa ne tsy mety loatra raha ohatra ka taraiky be vao miteraka efa manomboka miandry efa mikatokatona daholo ny rehetrarehetra ao fa adimizay miaraka indrisy ramose dia nisaraka fa manina kino misaka zarandriary izy mba tsy mamono resaka fa profesana ve lehilahy lehilahy foana zany ve dia efa tsy mahagaga tsony zany fa zarandriary izy mba tsy mamono kia ny zanak'ireo dokotera tsy avaratra ary efa tsy fidiny anazy mihitsy fa inona sarany efa fantatry ny fianakaviana ray manontolo kity mbola misaraka ihany a ialako tsiny indrindra ary neny tosy neny ray sy ry dada tosy ry dadabe mianakavy a sy ry namako ajaina fa ny lehilahy tsy mamono tompoko a dia tsy privilège amiko a fa zavatra tokony normal be zany na lehilahy na vehivavy a tokony zavatra normal zany fa tsy privilège tompoko zany hoe tsy mamono zany dia resaka fampirafesana na lahy io na vavy fa tsisy hoe rehefa lehilahy dia lehilahy foana e dia rehefa vehivavy ndry fa io na vavy na lahy dia tsisy mety aloha samy tsy manao ao fa mifotsy miangatra kosa na hainao tsy te ho ratsy loha lasa ratsy loha azy na alohan'ny zavatra ohatry ireny tsy resaka Facebook fa ny fiainana andavanandro ny olona be kritika amin'ny vatanao reny a rehefa jereny izy a mivantana na ataoko fotsiny amin'ny profil Facebook-ny a die ozy izy le namako guinéenne zay rehefa miteny t'as vu ta gueule frère mais t'es éclaté mifona tompo fa mba jereo kosa aloha vatanao kirineny zay vao mikritika olona zay vehivavy moa rehefa somary mahafatifaty an'ny lehilahy sasany reny a ohatra hoe misy lehilahy zany miteny hoe ay mahafatifaty kosa ny nampony iny reveko be dia misy an'le akamaray miteny
ratsy ny tiany jalolany le ty ihany de lehibe critique io tena le mampitehiteny hoe avion de vouloir un avion de chasse soit au moins un pilote de ligne frère. Ah, t'as vu ta gueule? Enaro tsara zay fa zao tena tiako atongavana de hoe ny hatsaran-tare tompoko de subjectif. Tsy haiko miteny azy amin'ny teny malagasy maturant ho anareo zay mety de soratra amin'ny commentaire hoe zany hoe arakaraky ny olona ny resaka hatsaran-tare sy hatsaram-bika izany. Mety ho tsara aminao igny mety misy olona ray koa nefany tsy de tsara aminao ho iaho fa misy olona nefany tsara amin'ny olona iny. Tsy hoe ratsy aminao iny de dikan'izay ratsy ny olona iny. De raha hitena ary anao hoe ratsy eo amason'le olona na commenter an'izany eo hoe ratsy ianao mampiova inona ny fiainan'le olona moa zany ny tena marina. Sady tsy mampitombo ny karamany zany, tsy manena ny karamany tsy mampiena ny espérance de vie an'izany, tsy mampiena ny bandy côté azy koa zany raha vehivavy tsy mampiena ny sipa ho taraminy koa raha bandy. De amin'ny fiainanao koa tsy mampiova ny inona ny fiainanao le izy fa ianao fotsiny lany rora sy lany mega io itenitena anazy foana hoe ratsy pare ianao. Fa manina manao asa ohatr'izany, fa manina manao baka sarotra be ohatr'izany. Satria reny olo reny sa nanao zavatra mihoatra noho ny vitanao izy de mikritika anao foana. Anarak'izay koa rehefa tsy afaka kiara-tare de any amin'ny bika mamely mafy rehefa tsy afaka arabika de any amin'ny tare mamely mafy fa indrindrindra ato. Ka mahakasika an'izay resaka ato zay nangalako nataoko antsoratra mihitsy izy afahako manazava anareo alizy sao de misy diso ny zavatra teneniko. De ireo karazana intelligence. Karazana intelligence toko de misy anaky 7. Ka voalohany amin'izany de ny intelligence verbale. Intelligence verbale io de anasan'izany ny fahaizanao mamaky teny, mahay manoratra tsara, mahay manao mot croisé, mahay mandalo teny be zany ianao. Reo olona mahay langue étrangère koa de olona intelligent verbalement. Marina fa tsy ny olona rehetra mahay manoratra boky ohatra. De anatin'izay koa ny intelligence logico-mathématique. Io zany reo olona mahay manao logique mazava azy, mahay manao jeu de dame, jeu d'échecs, reo olona mahay manao calcul mental, mahay manao jeu de stratégie. Le olona mpanao jeu vidéo reny zao de anisan'ny olona manana intelligence logico-mathématique ohatra zao. Izy zao zany. De matetika ny intelligence logico-mathématique sy verbale reo foana no asongadin'ny olona any amin'ny fianarana. De za mahatonga loatra ny raha vao tsy maina izy any ampianarana de ohatra reny hoe doma be reny nefa reo ihany no misongadina any amin'ny fianarana matetika fa nefa mbola misy intelligence hafa. Manarak'izay ny intelligence musicale. Reo olona manana intelligence musicale reo zany de reo olona mahay mitendry mozika sy mahay maka mélodie sy mamorona mélodie. No anatin'izany koa zareo DJ reny zao de efa anatiny. Ny olona manana ny intelligence io de le olona manana oreille musicale. Hitanao ohatry ny le olona hoe mihaino zavatra to de hainy kely to zany reny. Za manokana zao raha mihaino zany tsy haiko mihitsy zany hoe mi zany sa si zany sa fa bémol zany. Arak'izay ny intelligence corporelle. Ao anatin'io intelligence io reo olona sportif sy reo olona mpandi, reo olona zay mampiasa ny vatany zany. Satria mariako atona aloha kosa angamba matsorina fa tsy ny olona rehetra ny sportif eto an-tany de reo olona reo mahay karazana zay arts martiaux rehetra zavatra ohatra rehefa mampiasa vatana. Reo olona mahay manjaitra koa de anatin'ny intelligence corporelle zany hoe rehefa mahay mampiasa ny vatanao ianao. Reo mpanao cinéma koa reo comédien reny koa de anatin'ny intelligence corporelle satria tsy ny olona rehetra na vita nanao expression faciale sy mimika rehetra ny vatana de zany koa de fa intelligence daholo zany. De aveo ny intelligence visuelle et spatiale. Tsy izy zany fa reo olona mahay manao casse-tête. Le ohatra ny hoe le mahay mandindinika zavatra eny ny olona mahay manao sary ny olona mahay manao hosodoko ny olona mahay manao sary sikotra sy ireo resaka sarisary rehetra reny zany de anatin'ny resaka intelligence visuelle daholo reny. Manarak'izay de ny intelligence naturaliste. Ny intelligence naturaliste de ho an'ireo olona zay manana fahaizana amin'ny resaka natiora. Zany hoe io fahaizana io tsy voatery nianarana fa tonga de efa nanana ho azy izy. Mety hoe afaka nianarana izy de nitombo kokoa ny fahaizana an'io. Fa ho an'ireo olona zao ohatra hoe mahay mamboly, reo olona mahay miompy be de be ny olona tsy nanao agronomie fa mahay mamboly sy mahay miompy zany zao de efa netsany intelligence naturaliste. De tia koa zava-dehibe anankiray de ny intelligence interpersonnelle. Zany hoe inter amina ohatry hoe contact amin'ny olona zany. Ato moa zany izy de hoe c'est l'intelligence des politiciens. Zany hoe reo olona mahay mambabo vahoaka. De reo olona mahay manao négociation, manana relation aman'olona, reo olona sociable zany
Ireo olona mahay miteny mahay mandahateny ohatry ny avocat sy ny zavatra ohatrohatran'izay. Ireo olona manana an'io intelligence interpersonnelle io zany a dia le olona manana sensibilité, ireo olona manana empathie. Ohatry ny misy olona malahelo eo a dia hainy ohatry ny hoe miréconcilier an'iny manampy tamby an'le olona. Amin'ny teny français zany hoe cette personne a les mots justes pour te consoler. Ohatran'izay zany le olona le mahay manao rehetra satria marina fa tsy ny olona rehetra manana zay sens de l'écoute sy le fahaizana amin'ny teny zay. Plutôt any amin'ny resaka communication zany ny olona manana intelligence interpersonnelle. Dia farany indrindra ny olona manana intelligence intrapersonnelle zany hoe intra zany a aminao manokana. Zany hoe ireo olona mahay manao organisation, zany hoe manao planification fiainana ny journée any. Ireo olona le carré be rery sy discipliné be aminazy rery, zany tsy maintsy mifoha amin'ny enina sy dimy mila tafavoaka ny fandriana, amin'ny enina sy folo mila mivoaka ny dosy. Le olona organisé ohatran'ireny, le olona le mahafantatra ny fiainana, hoe mahafantatra hoe tiany ny alehako, tiany tsy tiako, tiany tiako a, reny a ny olona manana intelligence intrapersonnelle. Dia marina fa tsy ny olona rehetra manana an'izany zavatra rehetrarehetra zany a, ka dia anjarantsika rehetra no mikatsaka an'ireo karazana intelligence ireo zany. Au moins anankitelo amin'ireo intelligence anankivalo ireo a no anana ny olona tsirairay. Fa io zany izay mpanakena tsy maintsy misy foana ny fiainana fa ty fotsiny ataovy mahery hoe za ty misy intelligence sy netretretra. Rehefa hitandry hoe kritika tsy mampiova ny fiainandry a dia aza enona fotsiny. Ao misy kritika manaiky hoe afaka enona tsara ohatra hoe tonga vanry le to dia miditra ohatran'ireo hoe sao dia tokony ampiakarina kely le plafond fa nareo lava be daholo dia midona amin'ny lohanareo daholo le plafond fa aloha hiakatra. Zany zao constructive zao zany amiko. Fa le kritika hoe raha tsy tare be molotra be, be tapikandrina be. Inona moa constructive amin'izany ikirineny? Sa hoe tindrianao chirurgie esthétique izy zany? Fa zay fa dia efa lava be zay avy nanao vidéo lava be ohatr'izao hatramin'ny nenako fa dia zay dia apitapitao any dia mino fa tonga tsara tsofina sy napoto masonareo ny hafatra. Na tsy tonga koa tsy manina fa tsy ny teny ampo malala. Dia zay dia courage daholo dia mahay mampiasa l'intelligence. Zay, orkamana.